Isika ny tokantranontsika tsirairay avy any amin'ny alalan'ity fandarana Joria ity. Ialana tsiny tsy fisy fandaharana tamin'ny herin'ny androany noho ny fahoriana nisy tamin'ny fianakaviana. Namoy ny ray aman-dreny be izahay, Docteur Rakotofiringa Samuel. Mandriam-piadanana anao papa. Ny fiainana moa dia tahaka ny fofonana andro. Mandalo dia mielana. Tsy firy antsika eto fa isika no variana. Zay no nahatonga anay tsy nanao an'iny fandarana satria nizakan'izay mba adidy atao amin'ny maty. Zay no nataonay. Isaorantsika Andriamanitra nanome tombon'androm-pahavelomana. Ahafahantsika mitafatafa mizara ny soa sy ny tsara araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarana dorino hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara. Atomboy ao reno atsara ao, aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Amin'ny lafin'ny teknika izay mampita amin'ny feo mivantana ny tokantranontsika tsirairay avy any dia namana Kristofy. Ary manolotra anareo fandarana kosa iavanareo imanova jery. Tsy hovatsika amin'ny fomba fandarana fa tovanantsika fotsiny amin'ny fanomanana ny fankalazana an'ilay 15 taona ny fandarana Doria. Doria moa araka amin'ny fantatsika ilay alavaina amin'ny hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Efa 5 taona amin'ity taona 2024 ity fandarana ity. Ka rariny raha ohatra ka mba asiana fankalazana mba hitoetra amintsika tsirairay avy zany. Miandry ny fahazoana fankatoavana avy amin'ny onjam-peo zany sika vao afaka manatanteraka an'izy io. Dia ny fombafomba moa zany tsotsotra dia hoe reketintsika tsoratra ireny rehetra nataontsika ireny dia anana endrika karazana dupliant, zany hoe arakaraka an'ilay loha-hevitra nanaovana azy zany. Dia io dupliant io zany no mba ho fahatsiarovana ifampizarantsika. Raha tsy izay satria araka an'ilay teny filamatra zay hoe io teny io matetika manidina fa ny soratra no mitoetra. Ary ny fanananao azy zany dia tena hitoetra any aminao mihitsy ny fahazahoana an'ilay izy. Hatreto aloha dia mbola santiono no nieritreretinay atao. Ohatra hoe tamin'ny taona 1924 no nanombohany santionany an'izay taona 1924 zay zany. Dia ny santionany tamin'ny taona 1724, santionany tamin'ny taona 1824, santionany tamin'ny 1724, dia ny 124 zay iainantsika amin'izao zany. Misy dupliant zany andriketantsika an'izay. Apetraka antsika ao ny tanjon'ilay fandaharana, ny teny filamatra, ny zay rehetra mombamomba an'ilay fandaharana, ny loha-hevitra indrindraindrindra ifampizarantsika. Zay zany no nieritreretina. Ary tiako ny manamarina amintsika rehetra fa efa misy page Facebook io Doria io amin'ilay hoe teny soa. Iny moa tsy dia mbola anina loatra fa efa isaorana an'Andriamanitra fa efa misy YouTube koa izy io zao. Ny adresy YouTube zany fanabeazana Doria Imanova Jery. Dia hitanao ao daholo ny efa nataontsika. Zany hoe na ny ampitan-dranomasina ianao na aiza n'aiza fa izay moa ny teknôlôjia amin'izao fotoana iainantsika zao dia niezaka nahatratra an'izay ilay fandarana Doria. Ary zay ny hoe rariny raha ohatra ka ankalazaina ilay 15 taona satria efa feno ny tanana mandray, efa feno ny tanana mizara dia miendrika ny ankalazaina. Averiko indray-pandeha raha Facebook ny jerenao dia teny soa page izy io. Dia ilay misy Doria ao page Facebook teny soa ny adresiny zany dia tapenao ny teny soa dia avoakany ao zay Doria zay. Fa raha amin'ny YouTube kosa dia fanabeazana -6 Doria -6 Imanova Jery dia hitanao ao koa zany ilay Doria. Zay zany ny ataontsika hoe ambangovangony ankalazantsika ny 15 taona io satria betsaka manontany manko. Fa hatreto
dia mbola tsy sa tena milaza hoe reto sy reto daholo ny ataontsika satria mbola misy fifampiankinany amin'ilay tompony andraikitra atao anatin'ny onjam-peo ilay izy ka tsy tsara manao dimy anoatra ozy ny fiteny. Amin'ilay zanam-pandaharana moa ilay hoe teny maivaleroa misy teny fanevana koa ilay teny maivaleroa anareo mpondonomby malandy io anareo mihaino anah io zany le mpandefa SMS marambitsy miranga tany niterahan'ity zanam-pandaharana ty ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao tsika ampionjo fa zaka atao tsy ianara. Misy afatra nahenako le afatra ho tany saiko eto satria mba nasisika kely zany zany hoe nitovonana an'ilay filazalazana n'le fankalazana n'le fahadimy taona fa na izany zany tsy maintsy mandalo eto daholo ianareo zay nanoratra SMS taty amiko fa aza matahotra. Erika mahavoky avaratra Imanovo Jery mba miangavo koa ny zahay tanora mahavoky manontany tompona andraikitra amin'ny fanapahana vy gradin fanaovana fanatanjahantena fa ahoana. Tsy zao ndro antaninareo fa le tompona andraikitra marina fa za mino fa raha mihaino izy dia fa henony zay na tsy mihaino izy misy manambara aminazy to voarainy zany. Saoly Aranta Imanovo Jery rehefa manao ahoana no manasazy tsy manao arovava ny mpitandro amin'ny filaminana fa manahirana ny mandinika azy. Zay teny Saoly Aranta hoe rehefa ahoana hono no rehefa manao ahoana no manasazy tsy manao arovava ny mpitandro amin'ny filaminana fa manahirana mandinika azy zay zany. 032 44 759 83 zay no ifandraisantsika fa mialony anarahantsika ny loha hevitra manaraka moa zany dia miangavy ny ao amin'ny lafin'ny teknika ao mba andefa hira fiderana kely anankiray afahantsika mandravaka an'ilay fandaharana. Namana Christophe eny toy izao kely izy fa mbola tsy eo namana Christophe amin'io fankalazana ihany anohizako azy zany dia tsy maintsy ho resahantsika eto ihany ny fandaminana rehetrarehetra zay mety andravahantsika n'izany fankalazana zany satria everinay fa nareo ty zay koa mba liana tafarainy ty sy manina zany tsy saraka aminareo zay amin'io fotoam-pankalazana io. 1er juin 2016 nanomboantsika azy zany hoe any amin'ny mois de juin zany voany averina tsy hivitsika kely lay na loha hevitra narahantsika farany dia le fahantrana eo amin'ny fiainana. Ny fahantrana ny tena vesatra manindry ny fiainany zanak'olombelona ty ambany masoandro tsisy mandahany zany samy amin'ny endriny fahantrana nefa ny firenena manerana an'izao tontolo zao fa ny fahantrana eto amin'ny firenentsika ny tena sina resaka. Fahantrana ny tena vesatra manindry ny fiainany zanak'olombelona iombonana ny firenena rehetra manerana an'izao tontolo zao zany amin'ny antsika tia andeha amin'ny olo any io misy nandreo any mahafaika mandilitra ny antsika fa izy io ma zay tsy hita ka raha tsara maro no manambatra ny tsy fisiana sy ny fahantrana zavatra anankiroa samihafa izy io fa raha ny fahagolantany teto Madagasikara zay antsoina hoe tamin'ny andro ny Ntaolo dia ny tsy fisiana ny tena nisy zay ny tena ny ainany fa ny fahantrana dia zavatra tsy ny ainany mihitsy. Mety gagagaga tsika amin'izany hoe marina ve zany tena zay tokoa ka fa amin'izao voandro iainantsika zao dia sady tonga ny tsy fisinany mbola vesaran'ny fahantrana miaratsy zany miaratsy ilay fiainantsika. Amin'ny fiainana dia misy filana mahavelona dia velona ny olona anankiray ohatra misakafo maraina misakafo atoandro misakafo hariva
zay tsy tadiavina io tamin'izany fa efa oatsopotra ao tamin'ny tolo. Zany hoe zavatra efa voahomana ny azy. Fa amin'izao raha toa ka mitelo misakafo ny olona anatin'ny ray andro, zara raha misy indray-pandehany antsika. Raha misy izany anambarana fa hoe tena mahantra atsika. Ary tsy vitan'ny fantrana ara-batana fotsiny fa na ny ara-tsaina na ny ara-panahy fantrana tanteraka. Fa eto moa zany mahazatra maro dia ny ara-batana ihany. Rehefa atao hoe mosary olo raiky kibo zay lo eritreretiny. Nefa ny misy koa ny mosary saina, misy mosary fanahy fa efa tsy voajery intsony zany. Fa ny tolo tsy fisinany nisy teo aminy. Raha amin'ny ohatra dia hoe tsy nisy fiara izy, tsy nisy télé izy, tsy nisy fanaka izy, tsy nisy moto izy, tsy nisy ordinateur izy, tsy nisy téléphone. Fa zao fa nisy taminy kosa ilay fanahy maha olona. Feheziny ao anatin'ny ara-panahy zany ro rehetra atao hoe tsy fisiny ireo. Fa izy mitafy ary manana trano ipetrahana, fehiny. Tsy fisinany nisy teo amin'ny tolo malagasy fa tsy fantrana. Fa amin'izao sady efa tsy eo zany le tsy fisina no mbola vesara amin'ny fahantrana. Ara-tantara dia nosy ny volana no antsoiny vahiny any Madagasikara. Zany fiantsonan'ny Madagasikara fa tsy Madagasikara taloha. Nosy ny volana mitory fahatsarana zany. Zany ny antony dikany hoe nosy ny volana. Nefa indrisy fa efa lamba hifonosana zany sisa fa tsy lamba hitafiana intsony. Amin'ny malagasy manko maty no fonosan-damba fa ny velona no mitafy lamba. Zany hoe zay no nahatonga anay ny teny hoe indrisy fa efa lamba hifonosana zany fa tsy lamba hitafiana intsony. Tantara sisa fa efa tsy eo intsony zany. Ahafahantsika mamakafaka tsara ny fisehoan'ny fahantrana eto amintsika dia fantaritsika ny amin'ny fiainan'ny tsirairay teo amin'ny fiarahamonina, teo amin'ny tontolo voajanahary zany. Ahafahantsika mamaritra azy. Miainga amin'ny andraikitry ny tsirairay, ianao, zaho ary izy, zay sika vao miaraka mientana, mikaroka an'izany fanohitra entina miady amin'izany fahantrana zany amin'ny fiainana. Fa tsy hoe anao mena na atolotra zay zavatra anankiray zay tsy manandrify anao aby fa anao fa mieritreritra anao fa avotra. Io ma le atsotsika mazinga kabarikitacle. Anao tamin'ny tacle karakory koa tsy manandrify amin'ilay tokony ahafahana manavotra anao iny. Bazy fiainanao fa tacle kamo. Tsy afaka tacle kamo ianao. Mpanjono ny fotom-pivelomana mety ampivoatra anao nefa fiara no fanomezana omena anareo zany. Ampitombo ny fahantrana baka dikan'ilay fanampiana an'ilay fanomezana an'ilay zavatra. Zavatra tsy fantany akory no azony omena azy. Tonga amin'ilay fitenin'ny tanora amin'izao ne. Ny tanora amin'izao rehefa manezo dia hay ty lasa vola mitondra vy. Hohanina tsy lany, hoentina tsy hay dikany. Tokony miainga ifotony zany ny fandiniana amin'ny fahantrana. Zay vao afaka miady, mitady fanohitra entina miala aminy zany. Mila fanatsarana lalipaka. Zany atao hoe fijerena amin'ny fiainam-bahoaka zany. Fa tsy alaina antendrony fotsiny. Mila fandaminana mahafiorina zany ny fanatanterana zany hevitra mahasoa zany. Fa tsy hevitra taingitaingina fotsiny. Ary iombona ny hevitra mahasoa zay tokony fehezana ny fiarahamonina. Fa tsy mety ny hoe tikano sy tsy tikano. Ohatrohatran'izay manko ny zaka misy amin'izao. Toro lalana fotsiny matsidika anay. Izay ihany no arosonay. Fa ny fikaonan-dao iraisana mba hampitombona tsara n'ilay firenena malagasy manontolo amin'izay sorodalina iriko kizorana, zay ny tena zava-dehibe. Hoy ny Paoly maneho ny fahantrana. Ny maro irina tsy manan-katao no mahandra. Rehefa anao mahandra, maro raha tsakarainao, maro raha irinao, nefa anao tsy manan-katao.
mahantra anao zay. Ny mitsako tsy misy menatra mivava. Maro amintsika fa mitsako tsy misy. Ny andray tsy mahazo enatra ny tanana. Maro zany. Te andray nefa tsy hita izay raisina. Zany hoe adidiny tsirairay no manavo tena amin'ny alalan'ny fitadiavana mba hamelomana tena satria ny fahantranany avako hitafim-boro-damba. Samy hafa ny malagasy amin'ny fitafiana. Misy mba mitafy tsara, misy misaringy boro-damba. Dia anao ve dia ho resin'ny sasany aloha miezaka. Ny fahasahiranana no mampitsanga malaina, fomba fiteny zany. Misy sahirana fa tsy mahantra. Zany hoe rehefa anao tsy misahirana dia lasa mahantra koa anao. Ny fahoriana no mahazaka maniraka. Misy dom-pahoriana fa tsy mahantra. Ary ny tsy fananana no hanomponan'ny sasany. Tsy haiko nety voatery ireo aloha manabotobotona anainy. Akory moa anao tsy abotoboton'olo? Anao tsy manana ke, anao tsy miezaka ke. Izay no tonga ny taolon'ny teny hoe ny tsy fananana no hanomponan'ny sasany. Tsy maintsy manompo anao satria mitaky sakafo foana kibo. Eny na eo ara zany rehetra zany tokony hanana faniriana mahatsara amin'ny fiainany tsirairay mba ho lova apetraka ny ho an'ny taranakany tahaka ny nametrahana ho azy koa. Hoy ny anatra ny Taolo no nananatra tamin'izany fa mbola azo ampiasaina mandraika ankehitriny. Aleo joko miasolanga toy izay misolanga miajoko. Mafy taminy zany hoe ikorosofahana tsy hatanaja mamboninahitra. Fa ankehitriny joya. Tsisy miraharaha io koa. Ka tandremo mandrarakelom-beandoha. Fomba fiteny daholo zany. Rehefa menaka milohanao any ka atao amin'ny tamin'ny taorazantsika rehefa miakatra ho raona nahoana anao midina ho zavona sady mamerina ny tsy laolao teny fananatra fahiny hitoetra amintsika mba hipetrahan'le mahamalagasy eto no mitondra n'ilay fampianarana mba ho fanavotana ny tsirairay. Misy fiteny mahazatra ny hoe vidia kaja vidia amboninahitra. Toy izany sasany anie. Vidia koa fa tsy diplôma. Zany matetika hitanao fa mivilana mihitsy. Taolo ny teny hoe vidia kaja vidia amboninahitra, anao koa mbola mila mividy diplôma koa. Tsy mety. Aleo mandroso faty toy izay mivery komay. Entina hitenenana zany tsy tsara ny miembotra. Evin'izany rehetra zany dia enatra ny fahantrana eo amin'ny fiainana. Io le mampiavaka antsika amin'ny biby. Araka n'ilay fomba fiteny manao hoe aleo maty toy izay nihaja, asina, zo, fanama olona no araraka an-tany. Tonga enatra manko. Matoa menatra. Matoa mihetra ianao. Matoa menatra satria mihetry. Maro ny tsy matana voninahitra, tsy mijoro amin'ny marina manko. Anika very le fanama olona. Azadiny fa tsy ny volanao, ny arenanao, na ny tanjakao no mitondra filaminana amin'ny fiainanao fa ny fanama olona. Zany mahatonga olo ananany kabary jiaby. Izy mbo sahira to karaha filao. Filao manko atao izy anaty rano izy mbo tigaka fo. Fa mandehana marina dia hita fiadanam-po ianao. Fa matoa sy tsy afandeha marina kabary jiaby azon'ireo tsy tamin'ny marina nazahoany azy dia tsy afa-po izy. Lasa karaha filao. Filao araka ny koranako zay hoe atao izy anaty rano mbo misokatsokatra to vavany farany izy azo mifinta, azo ny arato izy kizy anatin'ny vilantsika. Fa raha tsy zany dia ny fahantrana no amiananao mandritra ny androm-piainanao. Feny. Raha ianao manana vina nefa tsy arahana asa dia nofinofy no anaran'izay. Raha ianao miasa nefa tsy misy vina dia asa midika sazy zany na hoe corvée fiteny vahiny. Fa raha ianao misy vina arahana asa dia izay ilay fanantenana hanafoana ny fahantrana mandritra ny androm-piainanao. Zay ny lohahevitra na rahantsika farany teo
mifantrana eo amin'ny fiainana. 032 44 759 83. Raha misy tsy mety, raha misy tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao, io numéro téléphone ifahavantsika mifampiantso 032 44 759 83. Faza tezitra tsy maintsy tantanina koa ny fotoanantsika satria manapetra ihany. Ny lohahevitra antsika androany dia hafahafa kely, ny herin'ny rariny amin'ny fiarahamonina malagasy. Izay indray no iarahantsika vavahana eto zany. Ny herin'ny rariny amin'ny fiarahamonina malagasy. Anisan'ny fiteny tsy misara mianakavy ny hoe rariny sy ny hitsiny. Te hilaza avy hatrany zany ny hoe rariny anie zany dia ny fahitsiny. Raha faritana tsotra ny herin'ny rariny amin'ny fiarahamonina malagasy dia toy ny elanelan'ny tongotra sy ny kiraro, samy mitondra ny tena, samy mamindra miaraka, samy mifanakaiky, samy mihetsika, nefa tsy mahazo mifamadika. Ny fisian'ny rariny no isan'ny alalantsika ny ajantsika, ny fananantsika fanahy. Ary ny fananantsika fanahy ny aizantsika manaiky ny rariny. Anisan'ny toetra tena malagasy ny mino ny rariny, matoky ny rariny, miandry ny rariny, manaja sy manome lanja ny rariny. Araka n'ilay fomba fiteny manao hoe Andriamanitra tsy andriny maro dia androko eto ihany, fatokisana ny rariny no efan'izany teny zany. Zany hoe miteraka fanajana ny rariny, ananana zoa mampahindrena ny rariny, miteraka firalahiana amin'ny samy olombelona ny rariny. Indrisy anefa ankehitriny fa tonga amin'ilay fiteny manao hoe lasa fasika andohasaha ny rariny ankehitriny, entindriaka rehefa fahavaratra. Tena mampalahelo ary tena mahakivy. Ny mahatsikaiky dia izao, nahoana ny nahafantaran'ny Taolo an'izany fomba fiteny zay hoe hoisy zay any aoriana any. Satria ny akamaroan'ny malagasy tsy manana an'izany fomba, tsy mahalala sy tsy mahatsiay an'izany fomba fiteny zany hoe lasa fasika andohasaha ny rariny ankehitriny, entindriaka rehefa fahavaratra. Fehiny tsy misy manana ny rariny ho an'ny tena samy rery zany raha tsy miaraka amin'ny fahalalana ny rariny ho an'ny hafa koa. Zany hoe tsy rariny ilay toy izao raha toa ka ampitaina amin'izao na lahatra amin'izao sy izao, fa ny fahazarany maro dia ny mitanisany rariny ho azy samy rery. Mba hafily amin'ny fiarahamonina malagasy amin'izao no mitanisany rariny toy izany, fa matetika lazaina takon'ila ilay tokony hanaovana fampitahana. Noho ny tsy fahafenoan'ny fanadihadiana dia miombon-kevitra amin'izay ny maro, fa rehefa fantatra aty aoriana ny marina dia izay vao milaza ny sasany hoe izy io mazany, izay tsara nahay, maro ny toy izany, maro valy ny karaha zany. Nefa efa maro ny fanapahan-kevitra sy ny fanakianana nahazo an'ilay andaniny. Vokatra n'izay simba ny fihavanana, mikorotana amin'ny fiarahamonina, mifandrafy ny mpihavana, satria fijojiaby raha nataony teo iny. Izy mba mivola hoe za tsy rariny raha nahazo nanakay folany nanao karaha ty zany nanao kabaka. Hay, lerany ela ny ela miboaka marina, hay izy io mazany neo jiaby fa namankoba ele raiky. Tafavoaka ilay teny tsy faseho masoandro, manapotika amin'ny fifandraisana amin'ny samy mpihavana. Oka tsika tsy fandevo maty satria malahelo le voadona amin'le fijo nataony raiky iny. Tsy fampiditra trano mandela hoainy. Ratsy ane zany, ratsy ane zany avako aby. Nefa tranga misy any amin'ny fiarahamonina any zany. Le nanao azy tsy taitra ta. Avangoko fikora jiaby za aza fa tsara. Nefa ny tsara anazy ny any to amaray izy fa poatrika. Noho iny dia noho n'ilay
fanadihadiana tsy ampy, fifikirana mirary ny fitiavan-tena. Izay na tonga nanolotra n'ilay loha hevitra hoe herin'ny rariny amin'ny fiarahamonina malagasy. Teraka miaraka amin'izay ny fampisaviana, sampiavana, fampisavy samy mpiara-miasa, fampisavy samy mpiray-tanàna, fampisavy samy mpiray fikambanana. Sanatriana izany. Tsy misy miady mahazo tombony zany. Za miteny amin'namako, za laotra sady za sarim-bavy, za tsy maleo miady, sady tany misy olo mandresy amin'ny ady possible izy vakivava. Za tsy mila miady nety. Fony taminao fahefana, ianao tena namela ny hafa. Anao zany rehefa nanana fahefana, olo jiaby le mitaraina aminao tsisy avelanao nety. Tsy mety zany, tsy fanao zany. Rehefa nandositra anao le fahefana ka miatra aminao le fahadosoana, dia anao indray lasa lehibe mipangataka famelan-keloka. Io mbola kabariky rariny to. Mba rary marakara zany olo nety amin'izy teo, izy nety ndro tompony, tsy mety zany. Manimo azy manao kara zany, tsy mety. Dia raha n'izy ny le fasan'ny fahefana misy aminazy, izy ndray ndo lasa lehibe famelan-keloka ny. Amin'ny fiainana dia tokony mifampiankina ny atao. Ny ataonao androany ekenao rampitso. Araka n'ilay fomba fitemanao hoe izay miatra mirantsana dia hiara mivatana manontolo. Fa tsy hoe aminao izy mety, amin'ny fulana izy tsy mety. Ity misy trangam-piarahamonina ifanolana ny rariny. Efa ho zato taona mahery nipetrahany taranaka amin'ilay tany anankiray. Izay ny fandimby tao ny taranaka iray manontolo. Aty aoriana noho ny fiovan'ny fiainana, ilaina ny taratasy filazana momba ny tany. Ry marizena. Io tsy nanana eritreritra nety hoe anao taratasy ny tany zany, satria efa fantatra fa anyrazambe le tany. Aty aoriana misy mandrava ny tany amin'ny alalan'ny taratasy. Ny fomba mampanao malagasy, ny sotoavina malagasy, izay ny fanaovana samy malagasy tamin'izay dia tsy nihevitra mihitsy hoe aty aoriana ny taratasy no zany hoe ifanantonana, ilazana hoe iza ny tena tompony. Raha ty azo ny rariny, tsy nisy an'izany. Nefa tsy mahay hoe 5 isan-jaton'ny malagasy ne tsy mbola mahay mamaky teny sy manoratra. Moa ny taratasy atao amin'izao, tsy atao amin'ny teny malagasy tsony fa amin'ny teny vahiny, ary dia lasa mifangarika tahaky ny masonjola zany ny rariny ankehitriny sy ny rariny fahiny. Fomba fiteny fahiny zany, fa tsy hoe zany amorona zany. Mifangarika ohatra amin'ny masonjola zany ny marina ankehitriny sy ny rariny fahiny. Manontany aho hoe tsy zany ve ny tranga misy ankehitriny amin'ny fiainantsika zao? Manahirana, tena manahirana. Mifanongotraina amin'ny velona rehetra ankehitriny amin'ny fikatsahana ny arena, amin'ny rariny na tsy rariny. Ampianarana mandoa ekolazy, mitady asa mandoa ekolazy, mitady sy mihazona ny rariny mandoa ekolazy. Zany hoe raha fehizitsika fahiny ny zavatra ompiana no amidy, akoho, vorona, ondry, fa amizio vorona eto no amidy. Very ny herin'ny rariny amin'ny fiarahamonina malagasy. Ny tena loza amin'izy ty, samy manao clé maina be torimazo zany ny malagasy. Mandromandro manana retina manoloana an'io tranga io. Anao fa nahita jamany ry fulany teo dadilainy teo, dadiny teo, zamany teo, zenany teo misy olo fotsy be io tsisy atao mahagasy azy, vola izy no tompony tany io. Palahelo anie zany. Dia tsika jiaby lasa mangina to. Raha izao no mitohy dia tonga amin'ilay fitenenana mimpanao angano hoe nisy zany atao hoe malagasy teto Madagasikara. Sanatria anie zany, sanatria
zay mba manana eritreritra, zay mba manana loha ambony soroka, dia tokony mba hijoro amin'ny trangan-javatra ohatran'ireny. Raha jerena tokoa ny ilay taratasy vita ara-dalàna, fa ry dadilahy tsy nieritreritra an'izany. Ka eo zany tokony mba misy ihany ilay fijerena le araka ny resaka antsika teo. Izy io mazany le olo fa mizaka ny tserany aina ohatra ny mbo mahibe tandroka, mitandroka be, zany hoe ny fahoriana be, ny vatana mahia mibata azy, dia na ny lohany ihany mampianjera ny vatany. Ty le tonga amin'ilay fiteny hoe taranaka ankehitriny dia lasa tahaka ny hao, zany hoe ny mpitondra indray no sakafo no entina. Zay le manahirana. Imehezana ilay izy fa tena zavatra manahirana be. Ny ray aman-dreny no angadina nanana ny tany, nefa ny navelany no mametaka azy, mamadika ny rariny. Satria io ny avy anatin'ny fianakaviana foana mamangoka be reo e. Zany hoe haindreo tsisy taratasy ny endrany fulany, avadikitsika any. Dia miala amin'ilay tany tokoa ny le taranaka. Misy taranaka nandavo azy amin'ny lazaina takonila feny. Ny taranaka malagasy ankehitriny dia faly migoka ny alahelo ny namany. Tandremo olo reny ny hiala eo e, parce que izy iny koa matony fanjakana ndao volanareo miala fa taratasinareo tsy mazava, nareo tsisy taratasy, dikan'io nareo tsy nenareo tany ty. Nefa raha mba misy mijery ny tena rariny, raha atao mifampitahana araka n'le nresantsika teo hoe raha jerena ny tranganisy ampitahina amin'ny zavatra misy ankehitriny, rariny era retona. Fa le rariny zany tena fa tsisy tsony. Ino raha misy am'izay? Eo to 30 taona sasany fa maty, 5 taona maty, tsy tafakatra 7 nity, 20 fa loso, satria tsy manaja an'le sotoavina, mihevitra tsy ho tratry ny aloka. Le ranomason'olo iny ane iny tsy latsaka bory, iny mamangokobaina anao ata anao tsy mahita mangira, ata moa ny azonao tamin'ny tany iny tsy hitanao fina azy. Zay nanaovana an'le loha hevitra hoe herin'ny rariny amin'ny fiarahamonina malagasy. Zay le izy tena manahirana be ihany. Rehefa mianjady amin'le olona le zavatra tsy nisy fanadihadiana sy ny namany, mizaka ny tserany aina izy, voa izy amin'le any aty afara petraka le fanadihadiana. Izy io mazany, zay tsara nahay, mora zany. Nefa n'olo io fa nanao tsongolo batita fiainany jiaby noho le fijo tsy nisy nijery lalina fa nambela karaha eto. Trangam-piainana misy zay, anjaranay no mitondra azy eto. Afatsika jiaby manao manampy sy manala, ahafahana mahita valy ny tena izy. Ty fandarana ty moa zany araka an'le tenentsika hoe doria, anarana ny ramona le doria, anondrona an'le fandarana. Fa ny tena heviny dia hoe dominy rehetra iainam-pitiavana, fahendrena no ezana ifampizarana eto. Misy namako zay moa tsy de tiany le hoe tamberina ndraikitra eo korana vaovao, fa za mahita fa tsara le mitondra ny tamberina ndraikitra amin'ny lafim-piainana, satria ny tsy nahateto ana tamin'ny herinandro dia ny raiko, zany ny rahalahy raiko no dimandry. Zay tsy nieritreretiko mihitsy fa anatin'ny fotoana fohy, minitra fohy, dia miova ny fiainan'ny zanak'olombelona. Misy ny lasa, misy ny tavela. Ka mba hitoetra ho an'ny taranaka atsika le izy araka ny teny filamatra ny hoe rehefa soa, rehefa tsara, dia zareo amin'ny zanaka mampara. Atombo, aorino, atsarao, azamato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato.
tapitra ny fotoana atsika. Ny manaja fotoana koa tafiditra mirariny ihany. Tsy manao ny hoe nomena toerana anao hiteny dia adeninao mba ny fotoana tokony hijanonanao tsy raran'izay. Ka amin'ny herinan'io toy izao hoe miezaka nitondra lohahevitra vaovao. Mbola veriko indray. Tsy nivakiako androan'ilay SMS-nao Ramse. Fa mbola hisy fotoana maliko azy. Fa za rery manko natonina an'iny. Tsy ho zaraiko amin'ireto olona mpiaino ana mpakafy an'ity fandarana ity fa averiko 032 44 759 83. Matoa mbola averiko laran'ny Tarby. Mbola vonina ny fampiresaka atsika. Fa ny faniriako dia andeha mba efa ninahitry maso isika mba mifandahadresaka. Makasitraka an'iny tompoko. Amin'ny herinan'io toy izao indray tsika manao misimisy.